tsy haiko aloha zay mahavotonana am'izy fa ndre koa zany de hoe zako no mitory za no ny atao hoe fitoriana mazy de misy taratasy ara-dalàna hoe za de nitory an-dranona mahalala an'izany dao ngamba rehefa malagasy rehetra fa tokony mba aseho zany hoe ay zay taratasy sao de nisy nangalatra soiako tany ambadika tany fa za aloha tsy nanao plainte mihitsy ahako hoe tsy nitory mihitsy ahako mbola azo amarinina koa zay a zahako nanao police judiciaire teo aloha au niveau amin'ny police judiciaire rehefa to enquête a de nenona voalohany a ny victime ny plaignant zany de avy eo ny témoin zay auteur soupçonné amin'ny infraction farany raha ohatra zany za zany no nitory tokony zany mba sy nafanambarana voalohany hatreto aho mbola tsisy nandray fanambarana zaho mihitsy hatreto hoe anao fa raha aloha zany mitory fa raisina ny fanambaranao tsy haiko aloha fa hoe tena tsy za aloha tsy nanao an'izany za tsy matahotra nitory a tsy hitako zay atahorana hoe za hitory de toriko ranona tsy hitako zay atahorana zany fa raha ohatra tsy natao kosa izy aza terena hoe za nitory zany fa za tsy matahotra an'izany inao no atahorako hoe za nitory an-dranona raha afaka misy manazava an'izany de tenenao aminahako fa tsy hitako mihitsy tokony ihany fa rehefa tsy natao kosa le izy atry tsy natao porofoy amiko fa hoe zahako no nitory azy tsy manino fanambarana ny tena koa sy ny mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny CENI dia manao zao fanambarana izao mialohana hitanteraka ny fanenjena nataon'Andriamatoa filohan'ny antenimierin-doholona teo anivon'ny cybercriminalité ny filoha-lefitra voalohan'ny CENI ny antony fanenjena dia noho ny fiahiahiana famoana totakevitra tsy nahazoana alalana makasika ny tolo-dalàna nataon'ny Sénat momba ny fifidianana teo anivon'ny haino aman-jery maninona no meloinay zany fanenjena zany ny antony voalohany misy fitsipika sy lalàna mifeny fanenjena mpikambana eo anivon'ny boromaritra ny CENI raha toa ka misy hadisoana goavana nataon'ny mpikambana io zany dia voalaza ny andininy fa 7 ny lalàna fa 520 tsipika 420 tamin'ny fa 7 ny volana oktobra 520 makasika ny CENI zany hoe mandalo fivoriam-be ny boromaritra ny fitoriana ka io farany io no mandazalaza ny toy ny fanenjena zay tokony ho atao zany dia mba ho fiarovana ny fanenjehana tsy ara-drarina sy fanazana ny maharafitra maleo tena ny CENI ny antony faharoa tsy voaza araka zany eo andinin-dalàna io ary lazaiko fa nahazo fankatoavana teo anivon'ny boromaritra ny CENI ny fanambarana nataon'ny filoha-lefitra io tao amin'ny haino aman-jery fahatelo ny makasika ny fahamoana ny atotakevitra io dia lazainay fa tsy izahay CENI no namoaka voalohany ny resaka makasika io proposition de loi io nanamarina ary nanao fikaroana no nataonay teo anivon'ny CENI satria tolo-dalàna makasika ny fanovana na fanampy ny andininy amin'ny lalàna fehizoro laharana faha 7 tsipika aotraotra 8 tamin'ny fa 1 ny volana May 7 makasika ny fitsipika ankapobeny momba ny fifidianana no resaka ny antony faefatra marina fa manana andraikitra lehibe ny CENI raha makasika ny dinga arahina raha resaka fanovana lalàna mifeny fifidianana no atao zany dia araka ny voalaza ny andininy fa 120 ny lalàna 520 tsipika 420 zay voalaza teo zay milaza fa ao arian'ny fiam-potoana mpifidianana iray dia manao tolo-kevitra eo anivon'ny gouvernemanta sy ny parlemanta ny CENI amin'ny fanovana tokony atao mialohany anaovanay zany tolo-kevitra zany anefa dia misy ambaratonga samy hafa tsy maintsy lalovana anisan'izany ny fanomanana ny document stratégique ato anatiny fiaraha-midinika mitsehatra ny fifidianana araka ny voalaza ny exposé de motif makasika io lalàna
2024 tsipika aotraoatra valo tamin'ny faharaiky amin'ny folo ny volana me 2024 io zany dia mba ampirindra ny fiarahamonina. Ny antony fahadimy dia tokony ho jerena amin'ny ankapobeny ny lalàna sy ny andininy izay hitondrana fanovana ao amin'io lalàna fehizory izay voalaza io, fa tsy ny andininy iray ihany no hitondrana fanovana. Mariko anefa fa ny mahakasika ny lafiny momba ny mira lenta dia ho tafiditra ao amin'ny document stratégique izay ho volavolain'ny CENI ka ho dinina miaraka amin'ny mpiansetra ara-pifidianana. Tsy piako eto ampamaranana fa efa nampafantariko ny filohan'ny Sena ny hevitro sy ny an'ny bureau maharitra mahakasika ny asanay rehefa niantso ay an-Tarobia izy talohan'ny fanenjehana izay nataony filoha-levitra ny CENI. Ka noho izany dia amafisinay fa melohanay io fanenjehana izay nataony eo.